ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fagnaravantsika rafakotratra ity fa 13 ny volana May ity alatsinainy fa 13 ny volana May ny voalahatra mofanantsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko 20 asa toko 20 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 4 amin'anan'i Jesosy. Ary izay ny ely noho ny fanenjehana nataon'i Stefana dia nandeha hatrany Foiniki sy Kiprosy ary Antiokia. Nefa tsy nitory teny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy tany Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia ka niresaka tamin'ny jentilisaka koa ka nitory an'i Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo nomba azy ireo ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Ary reny ny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra ny rehetra aritra iray amin'ny Tompo amin'ny fominy fatratra. Fa lehilahy tsara fanahy sady feno fanahy-masina sy finoana ary maro be ny olona nampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitady Saoly. Ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia ary niara-nasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny heri tao nangarangidina izy roa lahy ka nampianatra ny olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristianina. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny zava-dehibe amintsika olombelona ry havako ny atao hoe namana. Ary ny olombelona moa araka ny fahafantarantsika azy dia tsy nataon'Andriamanitra hiaina samy rery fa nataon'Andriamanitra miaina eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy izay rehetra mpiarahamonina amin'olona nefa no atao hoe namana na sakaiza fa vitsy ihany. Ary tsy dia betsaka aza no matetika tondron'ny soratra masina raha soratra masina andresantsika ny amin'ny atao hoe namana na sakaiza tsy mahafoy. Hotsika manao hoe ilain'ny olona mihitsy ny atao hoe namana. Raha toa ka mijery ny soratra masina tsika dia nataon'Andriamanitra hananamana ny olona. Ny vady aza moa dia namana no namana akaiky no ilazan'ny Baiboly azy. Namana mameno, namana manampy, mifameno amin'ny tena. Ary dia ao amin'ny soratra masina indrindra amin'ny boky Noabolana ny soratra masin'ny testamenta taloha dia manome ohatra be dia be ny amin'ny atao hoe namana. Hoe ilaina ny namana. Mandrakariva hotsika teo hoe tsy betsaka. Matetika aza dia ray ny tena naman'ny olona akaiky, roa araka izany. Joba zao dia nananamana anankitelo izay tsy nahafoy azy tao anatin'ny sarotra. Davida dia nananamana ny Jonatana izay niaraka tamin'ny fotoana rehetra. Jesosy dia nananamana marina fa mpianany ny 12 lahy fa mazava tsara ny tenin'ny Jesosy Jaona 10:12. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony ireo fa ataoko hoe sakaiza ianareo, ataoko hoe namana ianareo. Araka izany dia fantatry ny Baiboly tsara ny atao hoe namana. Dia raha fantatry ny Baiboly tsara ny atao hoe namana dia mazava araka izany fa misy toetra takiana amin'ny antsoina hoe namana na mpinamana. Misy toetra takiana amin'ny antsoina hoe namana na mpinamana. Ny namana dia olona natao hiainonao ary tsy mpinamana na mpinamana raha toa ka tsy mahay mifampiaino izy, mifamboraka izy. Ary na mpinamana any am-pianarana io na mpinamana any an-tsekoly io dia tokony manana izay ataontsika hoe toetra mahay miaino izay. Namana dia amborahana ny mavesatra. Kanefa koa na amborahana ny mavesatra ary ny namana dia izao tsy maintsy ho mahatoky ny namana. Ny namana dia olona mahatoky, olona izay azonao hitantarana ny mavesatra ka azonao antoka fa tsy hivadika aminao. Ilaza na amboraka izay mba mety amboraka ilaza amin'ny hafa izay mba mety tsy ambaratelo lazainao aminy. Misy ny naman-dratsy izay mamadika ny olona ka mamboraka ny tsy ambaratelony na mivadika amin'izany ataontsika hoe fifankatiavana izany. Dia reny mambara amin'ny Baiboly namany ratsy.
ary tsy tokony ispino naman-dratsy mihitsy ivadika amin'ny namana rehefa eny atenatenany fiombonana eny. Misy no ambarahan'ny baiboly koa hoe misy ambaraha fiarahamonina hoe sakaiza manody hoe indraindray rehefa mety ho tsy mifanaraka amin'ny eritreretina intsony lay fisakaizana dia mifototra ka manjary manao zavatra manody, manjary manao zavatra mifanohitra am'ilay fifandraisana tany am-piandohana. Ilaina ny namana ho isika teo ary sarobidiny namana fa ny fahatelo zay mahasarobidiny namana tsy hoe miaino ihany izy, tsy hoe mitahiry zay mety ho tsy ambaratelo ihany ny mpinamana fa namana koa de tsy mitona ny olona hiala amin'Andriamanitra. Ny naman-dratsy de mitona ny olona hiala amin'Andriamanitra, hiala amin'ny fahatsaram-piainana fa mitona ny olona hanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra na mifanohitra amin'ny lalàm-piarahamonina naman-dratsy zany. Fa ny namana tsara dia mitona ny olona anatona an'Andriamanitra. Raha toa ka mijery tsika ary afaka malala amin'ity asan'ny apôstôly toko 1:10 ty de misy mpinamana voaresaka eto Barnabasy sy Saoly. 2:20 alasy Barnabasy nakany Tarsosy hitady any Saoly ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidina izy reo lahy ka nampianatra olona maro ary tany Antiokia ny voalohany anaovana ny anaram-pianatra hoe kristianina. Ryhavana ilaina ho tsika teo ny fifidianana namana. Mpinamana Barnabasy sy Saoly. Dia i Barnabasy aza moa no heveriny ampahan'ny olona ho nanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Na i Barnabasy na i Apôlôsy. Fa izay manaitra am'ty andininy ity dia i Barnabasy no nitady any Saoly. Iza moa Saoly? Saoly dia ilay niova, lay fariseo niova kristianina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 19 dia rehefa nandray an' Jesosy Saoly de natao batisa ary rehefa vita zany dia natao batisa Saoly de hoy ny filazany andiny 17 zany toko 19 hoe ary rehefa fantatry ny rahalahy zany de nentiny nidina nakany Kasara izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. 17 zany hoe rehefa niova fo Saoly natao batisa sitrana nahitany masony de andraisin'ireo rahalahy maro izy de naverin'ireo rahalahiny tany Tarsosy. Tarsosy na Tarsa no toerana zay nonenany Saoly de naverin'ny olona tany amin'ny toerana ny beazana io zany Saoly rehefa niova fo. Tany zany Saoly de niverina tany izy hoe 17 dia amin'ny 19 moa dia efa mifakafantatra tsara ihany Barnabasy sy Saoly. Fa ny Saoly zany dia naveriny ireo ataontsika hoe namany tany Tarsosy. De zao ara ny zavatra nitranga. Petraka tany Tarsa foana zany Saoly tany Tarsosy Saoly rehefa avy niova fo. Dia asa zay nataon'ny Saoly tany fa nisy tovolahy anankiray antsoiny hoe Barnabasy. De i Barnabasy no nandeha naka ny Saoly. Reny Barnabasy hoe misy mpampianatra fariseo mpahay lalàna niova kristianina any Tarsosy. De lasy Barnabasy naka ny Saoly. Tena mandrakariva rehefa koa malala misy olona miova fo fa dia miova fo izy de any amin'ny fiarahamonina any de tsisy namana de ndraindray very ndraindray mety ho verina ndray mety ho resy indray satria alay fisaratsiana hoe Saoly niverina any Tarsosy dia miverina amin'ilay fiarahamonina nisy azy eny mety matanjaka ny finoany de tsy hiova intsony izy aloha. Fa misy ndraindray olo-patatrintsika mifanerasera amintsika miova fo fa tsy tatantsika izy. Tsy tatantsika izy ho tonga hitombo amin'ny finoana. Zava-dehibe rehefa koa malala ny tatananao ny namanao. Ny mpinamana de olona manaiky hitantana ny sakaizany mba hanatona an'Andriamanitra. Eto Barnabasy de nitantana ny Saoly. Ny fahaizana mampahalalana nanany Saoly. Fa ny finoanan'i Jesosy tompo sy mpamonjy mbola nila ny tantan'ny Paoly. De Barnabasy no nanatona ny Saoly.
ho tsika manao hoe mimpinamana mahaiza mifidy namana fa ny namana zay omen'ny tompo anao sy tokony hongatahanao amin'andriamanitra de namana afaka ifampitantana aminao ka hitondra ifampahereminao ao am' Jesosy hatrany. I Barnabasy eto dia nanaiky ny karoka ny Paoly na i Saoly zay lasa Paoly tany Tarsosy any amy toerana lavitra de lavitra dia lasa nakazy tany i Barnabasy. Fitiavanamana zany revako malala ary zany tokony isaoran'ny olona n'Andriamanitra amin'ny antsoina hoe namana. Namana de ray tampo, namana de mikaroka anao ao anatin'ny sarotra, manaiky hitantana anao, tsy manary anao, tia anao ary tia hizara fiainana aminao. Fa ny faharoa de zao rehefa hitany Barnabasy ary i Saoly de nentiny niala tany Tarsosy, niala avy any Tarsosy zany. Inona moa nantompisiny Saoly ao Tarsosy? Raha tsy Barnabasy zany Saoly de na ny marimarina kokoa Barnabasy no nataon'Andriamanitra fiasana mba hahatonga ny Saoly ho evanjelistra na ho apôstôliny jentilisa. Raha tsy Barnabasy no naka ny Saoly tany Tarsosy de tsy ho tonga tany Antiokia mihitsy Saoly. Antiokia dia efa nisy kristianina maromaro tao Antiokia. Antiokia zany dia iny ataontsika hoe any am'izao andro ankehitriny zao de any Turquie amin'ny faritra misy ny Istanbul ankehitriny iny no Antiokia. Dia lasa zany i Paoly nitondra i Barnabasy nitondra any Paoly tany Antiokia. Ary rehefa tonga ny Antiokia Paoly dia nisy olona be deaibe nandray azy. Nisy olona be deaibe nandray any Paoly sy Barnabasy. Zany hoe noentin'ny Barnabasy zany Paoly hahita reo kristianina namana be deaibe. Fa tsy hoe onjoonjo ny Paoly rery ny niova kristianina de tavela ny Tarsosy. De mety ho matsiaro mangina irery, miady rery, mijoro vavolombelona irery. Fa hoy Barnabasy hoe alao Saoly alaina, alao Saoly na i Paoly alaina, alao miaraka amitsika ty Antiokia izy. Sady ampaherezina no pampahery. Rehavako malala tsy tsara ny fiolonolonana. Tsy tiany soatra masina no antsony hoe saina miolon'olona. Ary zay natonga ny Barnabasy naka ny Saoly. Tsy te hamela ny Saoly irery izy na ampiolon'olona ny Saoly rery samy any ho kristianina samy rery any Tarsosy fa nalainy tany Saoly. Ary nentiny niaraka tamin'ny fiangonana taty Antiokia. Isan'ny zava-dehibe ho tsika teo ny fanatonana ny namana sy ny olona mitovy finoana na mitovy fomba fijery amin'ny tena. I Saoly zany efa niova kristianina, noho zany dia tsy voatery isy olona hitovy fijery amin'ny Saoly tany Tarsosy de nalainy Barnabasy Saoly mba hiaraka amin'ireo olona mitovy fomba fijery sy finoana aminy taty Antiokia. Ny fisakazana rehavako malala de marina fa mety misy fahasamihafana eo amin'ny antsony hoe mpisakaizana mpinamana. Mazava zany ny fahasamihafan'ny Barnabasy Saoly de betsaka. Fa na izany ara de maharitra ny fifankatiava mpinamana rehefa misy fomba fijery na misy zavatra iombonana sy iraisana samy kristianina Barnabasy sy Saoly. Hotsika manao hoe mahaiza mifidy namana fa ny namana afaka mampahery anao de ny namana mitovy finoana aminao. Ny namana zay afaka mitovy fijery aminao. Tsika tsy milaza hoe miadina miataka amin'ny fiarahamonina, namana ny resahana eto. Noho zany de zao mila mahay mifidy namana tsika rehefa ko malataka amin'ny Barnabasy. Mila mahay mifidy mpiara-miasa. Mila mahay mifidy olona zay mpiara-miombonantoka aminao, olona mitovy fomba fijery aminao, mitovitovy fahalaliana-tsaina miaraka aminao. Barnabasy de isan'ny naran-tsaina mihitsy raha tarafin'ny epistily any Hebreo ohatra raha de atao hoe Barnabasy fa tsy Apôlôsy no noratra azy. Dia mitovitovy fomba fisaina, mitovitovy fomba fijery, tsy mety ho mpiara-miombonantoka mihitsy ny olona raha ohatra ka misy elanelany be na ny fahafantarany na ny fari-pahalalany na ny mety ho fomba fijery ny ara-kolotsaina koa aza. Dia noentiny Barnabasy zany Saoly ho ao amin'ny kristianina tao Antiokia. Ary dia nivezivezy teny i Barnabasy sy Saoly. Fa rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko 7:10 ianao de hoy ny toko 7:10. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra
Barnabasy Simeona zay atao hoe Nigeria Selozio Kireniana sy Meanema ary rananao fanampom-pivavahana ho an'ny tompo sady ny fahadianina de hoy ny fanamasina atokano ahy Barnabasy Saoly hanao ny asa zay efa niantsoko azy. Zany hoe lay toerana nitondrany Barnabasy any Saoly tany Antiokia no nanjary toerana ny antombohan'ny asa misiona nataony Paoly na Saoly. Rehefa nentiny Barnabasy tany Antiokia Saoly de lasa teo amin'ny toerana izay nitondrany Barnabasy any Saoly io na i Paoly io no niantombohany ny asa misionany Paoly voalohany. Ny 10 misionera Paoly voalohany indrindra de tao Antiokia. Tsy kisendrasendra akory ny asan'ny apôstôly toko faharay ambin'ny folo eto raha miteny manao hoe tao Antiokia nanaovana ny antsoina ny kristianina voalohany hoe kristianina. Satria tao no nitondrana any Paoly, tao no nitondrana any Saoly ho tonga hiaraka monina sy hifanerasera am'ireo kristianina. Ary noentin'ny Paoly, noentin'ny Barnabasy Paoly mba hiaina amin'ny fiainam-bavaky ny kristianina tao Antiokia. Lay Saoly lay Saoly na lay Paoly olon'ny saina, olon'ny lojika fariseo, olon'ny filozofika stoisianina de io fananjary olon'ny fivavahana sy olon'ny finoana. Ny tao amin'ny kristianina tao Antiokia hifady anina ary anaiky hirahy ny fanamasina. Afaka malala hotsika manao hoe tena sarobidiny atao hoe namana. Namana de mitondra anao ao amin'ny tokotanin'ny kristianina, ao anatin'ny sehatry ny finoana. Raha namana no mitarika anao hiala amin'ny fiaina maha kristianina, hialao fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Teny hoe hialao de zao manao, tsy hoe divo akory, tsy zay loatra fa hijoroiva volombelona, ampianary taomy. Afaka malala sarobidy ary ny namana. Tokony isaoran'Andriamanitra ny fananana namana, fa anjaranao mampahery ny namanao. Dia hoy ny filazany toy ny tantara. Dia rehefa nitondra azy tany Antiokia izy de niara-niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona ankarangidiny izy reo lahy. Tena tsy nifankafo zany Barnabasy Saoly. Hitatsika amin'ny 5:5 zay voalaza tery hoe ary ny Barnabasy Saoly niverina avy tany Jerosalema, asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo, zany hoe tena nandeha mihitsy Barnabasy Saoly, tsy nifanary. Nandeha niona tamin'ny Petera tany Jerosalema, niona tamin'ny nitoro ny filazantara tetsy sy teroa, tsy nifankafohy Barnabasy sy Saoly. Rehefa koa malala zava-dehibe ny fisakaizana zay eo mazava tsara fa lay fiarah-miasa mihitsy. Ny mpinamana dia tsy hoe mpinamana de manao resapona na mpinamana de mpinamana ina na mpinamana anareo de mpinamana de miresadresaka zay de mifanakalo hevitra de miaraka amin'ny sakafo tsindraindray de tsy zay ihany ny antsoiny hoe mpinamana. Fa ny mpinamana de manana tetikasa, projet, sorotrasa mampandroso. Ny mpinamana de olona mifampandroso, fa tsy olona mifampisitona midina akory ny mpinamana. Raha mananamana ianao zany anaka, mpiara-mianatra ve io, mpiara-miasa va io, de tsy namana misitona anao midina mihitsy ny atao hoe namana. Tsy namana mamingana anao, tsy namana mampiana-dratsy anao, fa namana miaraka manao sorotrasa sy tetikasa. Ara-pilazantsara moa zany ny azo reo lahy eto hoe mba mifampandroso ve, mba mifampianatra ve, mba mifampizara ve, mba manana tetikasa ho fampandrosoana ve, misy zavatra zay iombonana ve, ka mampateza ilay fifankatiavana. Barnabasy Saoly niara-niasa nandritry ny herintaona. Ary dia ny farany de izy manao hoe nampianatra olona maro izy, nampianatra olona maro, misy vokatra. Ny fisakazana rehefa koa malala de mandeha ho azy ny vokatra. Jesosy angerany teny manao hoe didy vaovao nomeko anareo de mba hifankatiavanareo. De izao rehefa koa malala, ny fifankatiavana de mitondra vokatra. Rehefa niasa ataon'ny mpinamana na ny mpiara-miasa no atao anatin'ny fifankatiavana na fiaraha-miasa rana fifankatiavana de mitondra vokatra mandrakariva.
fa rehefa ny fiarah-miasa no mitanilaka makany amy tompontsony ny anankiray na rehefa ny mpinamana no mitanilaka ty tena ny anankiray de mandrakariva tsy misy vokatra. Ary eto an de Barnabasy Saoly dia ampianary ny tompo antsika ny tantarany amy fifandraisantsika manodidina atsika hoe mahaiza mividy namana. Ary ny fifidianana ny namana de zao olona izay afaka hiara-miasa aminao, indrindra raha mba manana nofo ianao ka hoe mananamana ka ho mpiara-mianatra ho anangana orinasa anao projet de zao olona zay fantatrao fa azonao antoka fa efa ho amy tompo tsy hamingana anao, azonao amborana ny zavatra rehetra tsy hoe manavaka akory azo atao daholo ngeny tsika efa nambaran'ny Paoly amy Romana toko 2:20 hoe raha mbola azonao atao de hiavany ny olona rehetra fa tsy ny olona rehetra akory no afaka iombo-barotra aminao, tsy ny olona rehetra no itokisanao ametrahanao zavatra hoe asa tsy fantatro entana fananana, ametrahana boky, hiara-mianatra, ampidirina trano, fampinana manta sy ny masaka, tsy ny olona rehetra. So ohatra masina ampianana antsika hoe miavana amin'ny olona rehetra tsika, dikany hoe miavana amin'ny olona rehetra de zao tsy manana olana mampifandraisana amin'ny olona rehetra, tsy manana fahakalana, tsy manana lolom-po fa ny sakaiza kosa de tahaka an'i Jesosy ny 12 ny sasan'i Jesosy ny tokotry ny mpianatra nampianarin'i Jesosy azy ny zavatra tsara rehetra dia tahaka izany koa ny mpinamana ry havako malala. Reto ara eto am-pamaranana de mampianatra antsika ity andiny tsy ohatra masina ity momba ny toetra ny antsoina hoe fisakaizana. Voalohany de izao misokafa amin'ny namanao. Hafahafa be ry havako malala raha hoe kristianina de tsy mana-namana mihitsy izy. Hoe zay de tsy mba mana-namana mihitsy zay. Aika kosa de tsisy namanao e. Any am-piasana ve de tsisy olona azonao hitoriana ny filazantsara resahana ao anatin'ny fianakaviana ve de tsisy namanao am'ireo havanareo misy sady havana ny namana. Amin'ny ao am-piangonana ve de tsisy anankiray anankiroa zay afaka mba hitafanao am'ireo mpiara-manompo fe de zao mahaiza mividy namana. Ka ilain'ny namanao ianao. Barnabasy dia eto de olona ny ilain'ny Saoly. Tsy Saoly mihitsy ny voalohany ila ny Barnabasy. Aneriana ny Saoly dia aneriana ny Barnabasy de ilany Saoly. Fa amin'ny tapany voalohany ity de Saoly lay manam-pahaizana lay iny i Saoly no nila ny Barnabasy. Barnabasy zany nandeha naka ny Saoly tany. Barnabasy no nitondra ny Saoly tany Antiokia, Barnabasy no nitondra ny Saoly tany Jerosalema. Barnabasy zany no nanao ny ataontsika hoe lettre de recommandation na antoka na garant zay ny azahoanareo azy amin'ny teny frantsay any fiovampon'ny Saoly. Barnabasy no nitondra ny Saoly tany amin'ny Petera sy ny setra maro samihafa. Barnabasy no niantoka ny fibebahan'ny Saoly. Azany rehefa ko malala ny namana. Ny namana de zao garantanao izy amin'ny zavatra maro samihafa de tokony ho zay ianao. Mahaiza mifidy namana ary namana de zao namana tsara de ilay namana mitondra anao ao amin'ny Jesosy, namana mitondra anao ao amin'ny fiangonana, namana tsy mampandositra anao amin'ny fiangonana hoe aza miangona le roa fandao anao Domia, aza miangona fandao anao Jeribola, aza miangona fandao anao Ramia, aza miangona fa tsy namana tsara zany. Fa namana tsara de namana mitondra anao ao amin'ny fiangonana, namana mitondra anao ao amin'ny Jesosy tahaka ny nataon'ny Barnabasy tamin'ny Saoly, nentin'ny Barnabasy tao amin'ny Antiokia tao anatin'ny fiangonan'ny Saoly. Ary namana zay mahatonga anao ahita ny antsonao, mahatonga ny nama ahita ny tenanao. Rehefa tonga tao Antiokia Saoly na i Paoly de fantany antom-pisiny. Manampy anao zany hamantatra ny tenanao ny atao hoe namana. Manampy anao mba hamantatra zay antom-pisinao ny antsoina hoe namana. Mety misy fotoana nge very repère, very maridala ny Saoly vao avy niova fo de nitantanin'ny Barnabasy izy de lasa fantany ny asa misionany ary natokana mihitsy izy ho tonga apôstôly, ho tonga mpanompon'Andriamanitra noho ny amin'ny Barnabasy fiasan'Andriamanitra. Rehavako malala ilaina ny namanao itsika teo mahaiza mifidy namana, misokafa amin'ny namana de zao aoka ho namana mahatoky anao, mitondra ny namanao ao amin'ny Jesosy ary indrindra aoka ho namana mampandroso ny namanao ianao amin'ny alalana tetikasana sorotrasa mahafinaritra na fifampizarana maro samihafa. Ny tompony ampahako malala ho namana mahatoky anao am'izay rehetra isakazainao amin'ny namanao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa fantatray fa ianao de sakaiza tsara. Ianao ara niteny taminay manao hoe sakaiza koa ianareo. Ny tononkira anay aza manondro anao hoe Jesosy
sakaizanay. Namana ianao tompo, namana mahatoky ary manaiky hitantana sy hivimbina anay, namana mitona anay iorona mandrakariva amin'ny finoana. Tompo, tsy nataonao irery zay eto amin'ity tany ity fa omenao mpiara-miasa, mpiara-monina, havana, sakaiza de ampianazo zay tompo. Tario zay tompo malala mba ho sakaiza mahatoky, ho namana mahatoky, tsy hivadika amin'ny namanay, amin'izay mety ho ifampizaranay amin'izy ireny. Tao amin'izay mba ho fiasana tsara eo anivon'ny namanay, ka mahatondra ny namanay ho ao aminao Andriamanitra, ho ao aminao Jesoa. Tao amin'izay mba hifampizara amin'izy ireny, izay tsara sy mahafinaritra mba androsony na amin'ny fiainana na amin'ny finoananao. De mivavaka ho an'ny zanakay zay tompo. Terizo izy ireny mba ho namana tsara, ary arovy amin'ny namany ratsy, arovy amin'ny sakaiza ratsy zay mety ho manimba ny fanoloran-tenany. Jereo ny fiangonanao, aza velanao isakaiza amin'izao tontolo zao, fa ataovy misakaiza aminao Andriamanitra. De terizo ny fiambonan'ny kristianina, terizo ny fiombonan'ny mpino mba hitoetra mandrakariva ao anatin'ny fahamasinana. De manjakainao Jesoa amponay ho fifalianay ny isan'andronay amin'izao herinandro manomboka izao. Amin'andro Jesao Kristy mpamonjy. Amen.